baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Obfay Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Raisiko ho fifaliana trano no miaraka aminao amin'ny alalan'ity onjam-peo mahafinaritra mitondra soa ho antsika ity. Ianarantsika tamin'ny teo aloha tsy avy amin'Andriamanitra ny ratsy, fa i Satana no fototr'ireny. Ka rehefa tafiditra teto amin'izao tontolo izao ny fahotana na ny fandikan-dalàna zany, dia lasa mpanota na mpandika lalàna ny olona voalohany indrindra. Ary tsy izy ireo ihany fa miatra amin'ny taranaka faramandimby izany fitiavana mandika ny lalàna zany, dia tsy maintsy horingana zany izy vokatra zany. Tsy nijery fotsiny anefa ilay Andriamanitra mpahary, fa nitondra vahaolana tamin'ny alalan'ny zanany, araka ny nampanantenainy tao Edena. Genesis 3:15 ny fampanantenana izay nomeny an'ireo razambentsika ireo. Toy izao ilay teny fampanantenana, Genesis 3:15. Dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranako sy ny taranany. Izy hanoritoro ny lohanao ary ianao kosa hanoritoro ny ombelahy tongony. Io fampanantenana voalohany ravanta ny voalavo ny taranak'olombelona. Anio sika dia anoy ny fianarana ny soratra masina. Ho jerentsika kosa ny hoe ny vahaolana natolotr'Andriamanitra ho famonjena antsika. Milohan'izay aloha dia tsara hatrantsika raha metraka izao fotoana izao eo am-pelatanan'Andriamanitra. Vavaka isika. Ry rainay izay ny an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra fanomenonay indray ny fotoana ahafahanay mandinika sy mianatra ny teninao. Handray lesona izay, ary izany lesona izay dia hianaranay mba hoentinay miaina eo am-piandrasana an'i Jesosy Kristy ho avy ny mirao any lanitra. Koa meteza ianao anomenay ny fanahy masina ampitoetra ny teny ao am-ponay sy ao an-tsainay dia ho lasa fiainanay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatahana izany miaraka amin'ny famelana ny helokay. Amen. Very ny olona noho ny fahotana na ny fandikan-dalàna izany. Latsaka izy, dia noho izany tsy ahavoavonjy ny tenany mihitsy izy. Toy izao ny voalaza ny Jeremia 2:2. Jeremia 2:2. Fa na dia misasa sirahazo aza ianao, ka maka lavenina betsaka nadiovana anao, ny helokao dia mbola voasoratra eo anatrehiko ihany, hoy Jehovah Tompo. Dia mbola mafisy ny Jeremia 3:17 zany toy izao. Moa mahova ny odiny va ny Etiopianina, ary ny leoparda va mahova ny sorany. Raha izany dia mahazo manao tsara koa ianareo izay efa zatra nanao ratsy. Ireo andinin'ireo dia manambara fa tsy afaka hanavotra ny tenantsika amin'ny herin'ny tenantsika izany tsika. Noho izany dia andevozin'ny ota na ny fandikana lalàna zany isika rehetra. Zay mantsy ny voalaza ny Romanina 7:14, 15, 17 ary ny 20. Fa izay ataoko dia tsy fantatro, fa tsy izay sitrako no ataoko, fa izay alako no ataoko. Ary amin'izany dia tsy izaho intsony no manao izany, fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. Fa raha ny tsy sitrako no ataoko, dia tsy izaho intsony no manao izany, fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. Tadidio fa ny Paoly apôstôly no nanoratra an'izay, kanefa tsy afaka ilaza isika hoe afaka zany sika. Tsy misy afaka na dia iray aza sika. Romanina 5:12. Koa izany dia tahaka ny diran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidira ny fahafatesana, ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria
samy efa nanota izy rehetra. Noho izany dia lasa toetra raiki-tapisaka ao amintsika izany izay, ary izay no hitarika ho amin'ny fandringanana. Amin'ny mafitiavana an'Andriamanitra nefa dia tia hamonjy antsika izy. Hoy izy ao amin'ny Jeremia 1:7 tapany 2: fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany nampaharetako famindrapo ho anao. Tena tia antsika Andriamanitra, tsy mamela antsika ho very izy. Ary izay mafitiavana an'Andriamanitra izay no amafisiny Jaona ao amin'ny Jaona 1:4-5. Izay tsy tia hoy izy dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Ary tsy misy afa-tsy Andriamanitra irery ihany nefa no afaka hamonjy antsika, satria amin'ny mampamorona azy dia afaka mamonjy antsika ihany koa izy. Fa tsy misy zavaboary afaka hamonjy antsika nandritra ny taon-jato maro, dia naseho tamin'ny alalan'ny fitondrana fanatitra biby io drafim-panavotana io. Nanatanteraka izany ireo mpanota mibebaka, ary ny fanateran'ny fanatitra toy izany nanambarany tamin'ny alalan'ny asany fa nino ilay asa-panavotana izay tsy maintsy ho avy afaka taon-jato marobe aty aoriana. Tadidio anefa tsy hoe rehefa navita nanao fanatitra izy, nanatitra biby tsy manatsiny izy, dia afaka manao izay saim-pantany iray handika lalàna. Tsy misy fanatitra ho an'ny ota inina atao. Koa mba hatanteraka ny drafim-pahanjena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay naim-panantenaina tao amin'ny Genesis 3:7 no vakiantsika tery aloha, dia tsy maintsy tonga olombelona mitovy amintsika aloha Jesosy Kristy, ka maty toy ireo biby natao fanatitra ireo, satria tsy azo ovana ny didy volon'Andriamanitra na dia iray aza. Maty izay mandika azy. Izay mivoalaza ny Romanina 4:17 manao hoe fahafahafatesana ny tambon'ny ota. Rehefa manota ianao, rehefa mini manota ianao dia ampoizy fa ho very mandrakizay. Ary le fahafatesana resana eto tsy dia io fahafatesana voalohany hitantsika io irery, fa ilay fahafatesana faharoa izay ho levona ao anatin'ny afo mirehetra mandrakizay. Ny zavaboary toy ny olona mitafy nofo amandrà ihany no afaka ho faty. Koa tsy maintsy nitafy nofo amandrà Jesosy Kristy, fa raha amin'Andriamanitra azy dia tsy ahita fahafatesana na oviana na oviana izy. Koa araka ny Hebreo 2:4-5, sy ny Galatiana 4:4-5, ary ny Romanina 5:5 dia tonga ara-potoana Jesosy Kristy. Mario tsara fa tsy nisy kilema mihitsy ny biby neken'Andriamanitra ho fanatitra ho azy. Jereonao nge ao amin'ny Exodosy 12:5 misy an'izay. Exodosy 12:5, ary ny Levitikosy 1:5 sy ny 10. Levitikosy 1:5 sy 10. Levitikosy 4:5. Levitikosy 4:5. Ny Petera 1:5 no milaza fa ireny biby natao fanatitra reny dia tandindon'i Jesosy ilay ho avy aty aoriana ela be. Ary amafisiny Hebreo 10:1 zany. Hebreo 10:1. Ara-tsara inge izany fahamarinana zany. Nasehony ara-tsara. Jesosy Kristy irery ihany, izy irery ihany no mahatateraka io tsy fananatsiny na tsy fananana fahotana io, ka mendrika no mpanavitra isolo ny helontsika. Satria isika dia tsy misy ho afaka mamonjy ny tenantsika araka ny lazaina tery aloha. Ilay biby tsy nanao na inona no lasa nisolo vaika ny heloko ny nanao ratsy, nisolo vaika ny heloko ny Israely. Dia toy izany ihany koa Jesosy Kristy ilay tsy nanao heloko mihitsy, tsy nanota hoy ny Hebreo 4:4-5 no maty teo amin'ny toerantsika mpanota. Izay rehetra natao tamin'ilay biby tsy manatsiny dia nahatra tamin'i Jesosy avokoa. Ny fangiry firiana vokatry ny fijaliana sy ny tahotra ny aretan'ireo biby natao fanatitra ireo
no tandindo ny fieretana ny afara tamin'ny fahafatesana izay nahatra tamin'ilay Jesosy Kristy nisolo antsika. Zay ane voalaza ny Isaia 7:15, ny 5:5, ny 5:9, ny 12. Mitantara ny nanjoan Jesosy io Isaia 7:15, ny 5:5, 5:9, ny 12. Toy ny nanavitra ny aim-panota iray mitondra fanatitra araka ny lalàmy sesy no hamonjeny Jesosy Kristy ireo izay mitolo-batana hino azy. Tena tiantsika marina i Jesosy Kristy io. Ianao no nangalatra, ianao no jangajanga, ianao no namon'olona, ianao no nandainga kanefa nanaiky isolo voinanao izy. Alao aho faty fa ity olona ty kosa ozy avelao ho avitra. Sitraka ao ve ny andray an'izay famonjena zay? Sady ho ianao hoe ny ataoko ihany ny ataoko e. Tahaka an'ireo tranga teo amin'ny zanak'Israely ihany. Tsy nisy mpanota iray nahavitra ny eny raha tsy nanaiky anao an'ilay fanatitra izy. Izay ihany matso ny fanafody amelonay azy ireo rehefa nandika ny didy folon'Andriamanitra izy. De toy izany ihany koa. Rehefa tsy mino an Jesosy nasehon'ireo tandindona ireo, ianao, izao, isika, de tsy hisy azo ataony amintsika. Marary isika, marary ianao, marary aho. Mila mandray an'izany antoka izany. Zany ny fanafody ho antsika. Ny tsatra ny fanaterana an'ireny biby ireny, araka nandidiny Mosesy, rehefa maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy. Ny fahafatesan'i Jesosy ange no asehony reny. Zay voalaza ny Romanina 10:4 fa Kristy ny faran'ny lalàna. Fitiavana manahoana re zany? Izany ny filazantsara. Tianao Andriamanitra, nanolotra ny tenany ho anao Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana. Na dia nanota aza sika, dia mbola nanao dingana ihany ilay mpamorona ho famonjena antsika. Izy mihitsy no niala tany amin'ny fiandrianany, hitafy famenarana. Izy mihitsy no nidina teto amin'ity tany misy antsika ity, mba hanavitra antsika. Ho lavinao ve izany fanavotana izany? Ekeo zany anio, ekeo zany anio, fa androany ihany ny fotoana omenanao. Ny ampito tsy fantatra na mbola ho isy na mbola velon'aina toy izao anao. Fa raha sanatria mangatakandro anao, faly Satana, ary tsy ho isy fanavotana ho anao tsony raha sanatria ho very ianao. Amin'ny nandavanao ilay fanafody dia niavitra natoron'i Jesosy Kristy ho anao teo amin'ny hazo fijaliana. Tokony ho ararotinao fa tsy hisy famonjena tsony ho anao ankoatra ny fanekenao an Jesosy mpamonjy ny tenanao manokana. Engane ka tsy angatakandro ianao. Anapa-kevitra nolotra ny tenanao sy ny fiainanao rehetra ho an'i Jesosy. Andriamanitra dia ninitsy nijery ny androny sy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidiny olona rehetra amin'izao tontolo izao ibebaka, satria izy efa nanendry andro iray hitsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray. Tsy iza io? Jesosy Kristy. Jesosy Kristy lehilahy iray voatendriny io. Sa kosa hamavoinao ny aren'ny famoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny farimpony? Satria tsy fantatrao fa ny famoram-panahin'Andriamanitra dia mitaona anao hibebaka. Asan'ny Apôstôly 7:12, ny 9:13 ary ny Romanina 2:2, ny 9:4. Engane ka tsy ho izany fa hivavaka ho anao aho. Atoloro ny tenanao ho an'i Jesosy androany. Amen. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly?